Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana fa 7 zao tsika androany. Mety gaga kely tsika efa nga latsinainy ariva koa, latsinainy folakandro misy fandefasana an'ity horonan-tsara ty eto. Ento koa alarobia ariva mahazatra tsika 5 kosa noho ny hateren'ny fotoana zany hoe tsy ampy antsika le alarobia ariva be da be reo fanontaniana zay tokony ahovalentsika aingakaingana eto amin'ity fandarana ity kanefa lasa mitarazoka be noho ny hateren'ny fotoana sy ny fahelan'ny fiodinan'ilay alarobia de manomboka zao de ho alefatsika araka izay fotoana avitantsika azy eto mety alatsinainy, mety talata, mety alarobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady arakaraka izay fahavononantsika zany de alefatsika zany fandaharana izany. Noho izany de asaina manokana antsika naraka tsy tapaka ny pazy natao moa zany rehetrarehetra zany mba afatsika mandeha aingakaingana kokoa amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra koa mba andaminana ny olana marobe eo anivon'ny fiainantsika kristianina io. Marobe ny olana tonga eo anivon'ny fiainantsika kristiana ndraindray reny de hoe asa ny devoly roana ny devoly tsy le devoly le olana fa lay fahalalantsika mihitsy no tsy ampy na le fampianarana no tsy nisy mihitsy. Noho izany indrindra no antony anolorana antony fampianarana itony eto anivontsika. Androantsika de iresaka manokana ny amin'ny fomba atao mba hakana ny fon'ny lehilahy. Ny fomba atao mba hakana ny fon'ny lehilahy. Zany hoe fampianarana manokana izy ty ho an'ny vehivavy izay efa manambady, tsy hoe vehivavy mbola tsy manambady koa ka hoe zany hono misy fomba atao mba afana maka ny fon'ny bandy tsy any le izy fa ho an'izay vehivavy efa manambady de ity misy fomba tokony ataonao mba afanao maka ny fony io vadinao io. Inona moa ny tombontsoa azon'ny vehivavy raha azon'ny fombadiny olana matetika miverimberina eo amin'ny vehivavy ity olana ity miresaka aminy tsisy rarahiny mihitsy. Zapa mangataka zavatra aminy nga zany fidiny zay nefa de manambola ao atokantranona ao mijery ny vehivavy to azony to le zavatra tiany rehetra, mijery any ranona to zao, mijery zamba mangataka akanjo kely anankiray mba hoe andao ry mba vidina, andao mba totro zao de tsisy rarahiny an'izany mihitsy. De fanontaniana marobe napetrakatsika am'izay satria nahoana le fomba ataotsika mangataka an'le izy mihitsy mahatonga an'le izy tsy ho azo tsika. Mila teknika ny fakana ny fon'ny lehilahy mba tsy halava be ny fotoanantsika de ho lazantsika vetrany ity fomba izay tokony ataon'ny vehivavy ty raha tianao ny atsotra ny fon'ny vadinao rehefa tsotra mantsy ny fon'ny vadinao, rehefa azonao ny fon'ny vadinao de tonga tsotra de jerevo tsara fa angatao am'izay zay tianao fa rehefa mbola tsatra ny volanareo tokantrano de omeny anao tsy misy olana, tsy misy problème maro de zay tianao rehetrarehetra io mihitsy satria nao azonao zay ny fombadinao. Fa io zavatra rehetra bloqué anivon'ny tokantranonareo fampiresana rehetrarehetra satria nahoana tsy mifankahazo mihitsy lay fonareo amin'ny fombadinao, tsy azonao ny fonao koa tsy azony. Lasa olana le izy. Vakio ny ao amin'ny mpitsara toko 2:4 hatramin'ny 20 ahitanao ny tantaran'ny Samsona sy Delilany ao. Tsy anana fotoana moa tsika makina anazy ray manontolo fa izay teboka lehibe no ndeha ho resahantsika fomba nataon'ny Delila fanazo ny fon'ny Samsona. Samsona zany de lehilahy mahery zany, tena hoe lehilahy enjana raha mifilaza azy mamono olona zato zany tena tsisy dikany mihitsy. Zany ambaran'ny Baiboly ato tena hoe tsisy dikany, mamono liona, olona moa saiady amin'ny liona, pasahany vavana liona, tena mahery zany hoe raha resaka vava zany no alainao raha resaka vava no edivanao aminy, raha resaka hery hoe andao ianao tsy maintsy miaraka amiko de tsy azo anazy mihitsy ianao fa indray mipalaka ianao de ho faty. Raha mamaky an'io tantara io nefotsika de hitatsika fa nambarany tamin'ny Delila daholo ny secret-piainany rehetra lay tena hery miafina ao anatiny zay tena tokony ho gardeny tsy ho fantatry ny olona. Nambarany zany satria nahoana voakitika ny tao anatiny tao. Fomba ho anara no nafahan'ny Delila nikitika an'izany rehetrarehetra zany atao anatiny. Any ampitsara toko 2:5 nanome torohevitra azy ny andrinan'ny Filistinany amin'ny hoe kolokoleo zany hoe kolokoleo, alaivo malefaka, safosafoy, langolangoy isanandro de tolory fitiavana, omeo an'izay zavatra tena tedavina izy, azanaovana teny marary, azanaovana teny bena tonga de hoe aiza misy an'io herinao io ry samy ahoana aiza vava tonga tsy azonao mihitsy raha izany fa kolokoleo alaivo moramora. Raha mbola toizatsika ihany vaky tena any amin'ny 9:5 de mahita ndray tsika fa
intelo delila no nanao an'izay zavatra nambarany Samsona tamin'izany hoe fanefana izy vo nambarany Samsona le tena fahamarinana tsy kivy izany tsy ketraka tao anatin'izany fa de nataony tamin'ny inona zany nambarantsika anazy hoe tena hoe tamin'ny faharetana io fangatahana tambadiny io. Rehefa toizatsika iany izay ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny 19 de nitorokisina azy andro aman'alina ozy izy hoe zany hoe isan'andro de tsy mba kivy izy tsy mba ketraka izy lainy isan'andro mo zato mba ataonao zany mba vadinao mba zao de zavy de tsy mba horesahanao an'izay mba herinao io mihitsy mba ahoana mba anananao an'io hery fa mba tiako fantatra fotsiny isan'andro nitorokisina taminy any amin'ny 19 ny tena sekret ndao aneo vakiny pitsara toko 19 ary raha vehivavy nanondana ny Samsona tory teo andohaliny de niantso lehilahy ka nanaratra ny fotopolo 7 amin'ny lohany de vao izay no napetry azy izy satria niala tamin'ny herina. Zany hoe rehefa avy nitorokisina tamin'ny isan'andro izy de nambarany Samsona am'izay la izy vitsy zay de tsy tonga de avy de tonga de nalaina le olona tonga de natao anterisetra be fa nalainy de natory teo andohaliny am'izay safisafo napatoriny tao zany vatoko zany matorezaky malala nanaovanira moramora mihitsy ngama tsy haiko zay fomba nataony teo natory lalina ko zany ry Samsona satria nahoana nahazo tampitamby safisafo tsaratsara tsy naharezy ambonin'ny tany. Fomba tsotra ry vehivavy ny fomba fakana amin'ny fon'ny lehilahy tsy amin'ny vazavazanao isan'andro io kory tsy amin'ny tabatabanao isan'andro na tena hoe fiavina vonana sy mifriariana sy raha zay nataonao de mbola manana toetra ambony lavitra noho izany ny lehilahy ary noforonina mihitsy ny lehilahy mba ahery fo ahery loha ahery saina amin'ny zavatra rehetrarehetra fa raha zany entinao hakana amin'ny fon'ny lehilahy tsy azo an'izany ianao raha tianao ny azo ny fombadinao io de tsotra malemy malefaka amin'ny fitiavana amin'ny fatsorana amin'ny langolango malefaka ataovy zay zavatra efa ho hitanao fa zay zavatra tsy azonao hatramin'izay raha mbola vitan'io vadinao de omeny anao tsotra fotiny izay zavatra tadiavinao ny fifampiresahana reo ilama ny zavatra rehetrarehetra satria zany ny sekrean'ny lehilahy zany rehefa anditra be nanaovanao zavatra tsy misy raharahin'ny lehilahinao zany zay ny mahatonga ny vadinao io voasariky ny vehivavy hafa any ambadika any satria nahoana enao zatra mitratrevatrefa enao zatra tonga de dura rehefa miresaka amin'ny fa le vehivavy any ambadika any rehefa miresaka amin'ny bonjour elahy ary tara be landro any tsy andao fa efa aty amiko ny sakafo aza mitondra tsony zavatra de sahatsiketa zavatra misy any anivon'ny fiarahamonina zany lay fomba malefaka ataony vehivavy sasany ambabona fon'ny vadinao de lasa am'izay le vadinao voasaringotra satria nahoana zay ny fomba tsotra fakana ny fon'ny lehilahy noho izany atorantsika izany zavatra zany ambarany tenin'Andriamanitra izay lakile tokony ananany vehivavy tiany vehivavy ny afana mahazo ny fombaditsika io fombadinao io tsy antery vaimanta akory tsy amin'ny tabataba tsy amin'ny teny maro tsara lahatra na zavatra ohatrany fa amin'ny lango malefaka metraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samiaro tain'Andriamanitra veloma tompoko.